atolotra nareo zao tantara mitoy mitondra ny lohateny hoe tsinapoizina asa soratra Alain Godin ireo namelona ny tantara Sara, Ivo, Victor, Midza ary Rabenavary Nana Totosa Fafa fanile fianaranao fandrovo elingeny takasary ampanenina mantso hoe Sara fahono tapaka ny hevitry Midza tongotra mbiandakana niaka tsy mihemitra intsony fa mandroso andeha ody aho manana firenao zany tsy ary Midza na dia ariary vidianako mofo eny an-dalana ary tsisy akory andeha na firy volana atongavako any amin'ny tany zay misy aho Sara ngainao tsy nakavola tamin'ny Victor vola vidianako hanina ary motso menika maika fa fireko rery Midza ka iza zao anatin'ny tsisy vola atenambolana mihitsy ianao zao inona no ataoko aminao Sara malahelo kosa nefa raha ohatra ka andefa aminao andeha tongotra firy volana ianao vao tonga any ny azo anao eny an-dalana amin'ny anohanana kombola tsy fantatra zao hoe mijanona anao ato amiko dia miandry mifandraisam-bolako amin'ny faran'ny volana dia omeko frenao sahoana ay tsy maninona ka saingy zao tsy mahazo mivoabaoka ato anao amin'ny atoandro fa ariva ianao zay vao mba mahazo makamaka rivotra efa maizimaizina iny tsy maninona ary Midza tsy maninona zany ka ary hoe saty zany Victor raha Midza marina dia ahoana tiry Midza naresy mivavao ry Victor tsisy vaovao fa zao sarabady zao hoe ngany saraka nareo Sara vehivavy adala lesy za ndray lesy no andeha aprafisiny dia aleoko miala moramora ho ale tiry Victor Sara ve no mahavita an'izany eno ahy aleoko mialako za lehilahy ndray no aprafisina vehivavy dia aiza zany voahirana am'izao voahirana aloha lesy am'izao any amin'ny bebeny any amin'ny dada sy neny any izy tena tsy naposiko indray lesy zany Victor marina mba tsotra ihany nefa mifijeriko ny Sara tsotra ozy ala fa jokotsiriky vao tsy ao an-trano tonga dia mitsaitsaika ohatran'ny mpamosavy reny mihitsy marina ane zany amin'ny atoandro izy mody tsy afaka mandefa rehefa amin'ny alina tonga dia ohatran'ny saka so kosary lesy elany dia izy tena mampijaly loatra ary Victor raha vehivavy miaraka amiko zany lesy ry Midza miadana ary tsy mijaly zany mihitsy fa neny Sara mihitsy izy indray ny midingidrambo izy tokony amidy indray ny miady varotra zany tena marina ane zany lesy raha Midza zay lesy fa alohaloha andeha kely fa hitadikandra zao ry Midza sira lesy raha vika Sara voaya ay Midza ndresaka ao zay Victor hitako tarizy tia fa naratsiana zany anaovany aminao zany ianao ny mampirafy azy mamitsaka ohatran'ny saka fa rehefa tsy ao ny midingidrangomboatra mpamosavy vavany zany ry Sara eny tsy maintsy mamoaka vava toy izany izy mba hanadino tenany ry Midza tsy niafina taminao angamba amin'ny fomba fiainako hatramin'izay gaga mihitsy mantsy ary Sara nefa na dia inona ary fanabatiana ny saiko ataony aminy dia tsoroko aminao fa efa vonina ny anampy anao ary efa teniko aminao hatramin'ny voalohany zany fa izao Sara inona moa mamaika anao andeha ody any sange tsy mainka ahody ry Midza fa kosa noho ny nataon'ny Victor anany mahatonga ana tsy maintsy hiverina eo anaty andray aman-dreniko tsy fantatro tsony ary zay anjoana hanina na inona fa dia ho sakaiko ary tsoroko aminao anie ry Midza fa ho lazaiko aminao ny tena marina voalohany indrindra anie efa tsy nekendray aman-dreniko sy ny raha vaviko sy ny anadako ny fanambadiana izy Victor saingy kosa noho ny fitiavako azy dia ny sisika ary nanaiky tsy fidin'ireo ray aman-dreniko fa raha ny sitrapon'ireo dia tsy vatiny Victor zany niaraka tamin'ny entreprise ny asa tany aminay mantsy no nahitako ny Victor tamin'izay izy niasa tamin'ny entreprise ry Midza ary teo ihany koa nahitan'ireo fianakaviako azy mamilava tsy mandraraha ny fiainany zany fa izany no mananatra azy isanandro satria tiako ary nanapa-kevitra fa ny anambady azy dia hiaraka amin'ny efa zao afarako tsy haiko tsony ny latsalatsa ny fianakaviako ry Midza ho zakaiko taoko ahoana fa efa voakapoka zao ka malala mihodina amin'izay zany mantsy ry Sara fa izao
raha ohatra ka mety nefa ialako tsy ny be dehibe aminao. Nataoko ihany zay hevitra andresana tamin'ny Victor mba hiverenanareo nefa tsy mety tsony mihitsy. Tsy mety tsony ary za tsy verina aminy fa raha miverina aminy a lombolombony nahazo anaty eo ampiandohana angambany afara. Ho faty a velenezany nataony azandry mihitsy. Ka raha mety ianao de miala tsiny aminao aho ary azomenao tsiny. Tsy manome tsiny ianao a. Maninona mora mijanona ato amiko ianao? Janona ato aminao ery mihitsy. Tsy azoko mihitsy ny fijanonako ato. Fanambaditsika senao mihitsy. Ifanambaditsika senao eno a ohatra ny efa matahotra nyity fanambadiana tiany ary mihitsy. Tokana venona anao anao toy izao ry Sara de izaho koa atahoranao. Hitanao tsara ihany koa ny toetrako. Mihitsy atako zao ny toetra ny Victor mbola tsy pisipa akory zay de tolatolorany vola entiny misotrosotro zava-pisotro. Ay nisy zavatra nijonono tao anatin'ny foko. Rehefa azony am'izay akalasa vadiny de isaony afarako. De tahaka zao ataonao koa menao vola fitinao daholo izay zavatra tianao fitinao omena satria anodina amin'ny foko ianao. Tanteraka tokoa ary fa voadinao ny foko de petraka atao anatin'ny tranonao. Ho avy am'izay ny vely sy ny latsa azo anary mihitsy. Ohatra ny fayaka, ohatra ny tsy hanambady tsony ny eritreritro hoe satria raha hanambady anao de hiteraka aminao de hisaraka aminao de lasa any amiray aman-dreninao indray ny zanako de tahaka ny vehivavy manjenijeny fotsiny a. Ohatra ny vehivavy tsy miteraka fa miteraka ho an'olona. Okizay ry mihitsy miala tsiny aminao ahy. Azo omenao tsiny a. Azahodinao resam-pitiavana intsony ny mahampinamana antsika senao. Sara tsy misy tandroka ny ratsy ary raha ny atao ampoko angamba ny amborako anao de tsapanao tokoa fa tena tianao afa-tsy mety tsara velatsy. Matoa tsy matao masomena amin'ny Victor ka vonina ny anambady anao de tadio fa malahelo anao ary tianao. Nasoloha andinika ka andinika ianao de ovinany anomesanao mivaliny a. Androany tontolo mandra-parain'ny andro de hieritreritra sy andinika. Tsy maninarika sarotra ihany tokoa mantsy ny anaiky avy hatrany amin'ny teny tsy nieritreretina ka aleo rapitsy maraina de hieniko aminao mivaliny nefa aoka mba ho valiny mahafapo ry Sara. Eny de lasa mihitsy zany izy ry Victor. Tsy andriny mihitsy ary navoorona ny entany andianana ry neny. De foiny mihitsy voahirana kely. Mariny zany mahavehivavy makorela azy. Za aloha de misaotra ny zanahary mihitsy natafasaraka anareo fa hitako tena mijaly. Ianao neny enahy mihitsy e. Zany a tena ny ena be mihitsy. Mariny ny ena be mihitsy ianao. Taloha ianao atson'olo hoe vandamma bolo zao ianao lazain'olona fa sarlo. Aiza kosa ry ny tena marina ane zany. Fil de fer mihitsy ianao zao. Ndray ary to misieto re olony. Tadiava solony de mandry ny eritreritra. Mandroso sa ihany neny a. Ay nivo manahoana neny. Salama tsara anaka. Manahoana ranada. Salama tsara ranabavy a. Efa lasa ny eritreritra sahady efa manembinembina amin'ny madame Sara sady ny saina. Ay zany manimba aza manao an'izany ry nivo fa matoa izy nanaiky nisaraka tamin'iny de efa tsy mahatsiaro azy intsony a. Ay zary nareo zany. Neneny ve moa tsy ny ampisaraka ny vadiny zanany ihany ny tadiaviny rehefa tsy mifankahazo aminy. Zay manome vola ihany ny tiany neny. Zay indray nenareo zay. Za zany de noheverinao fa tena adalam-bola mihitsy ke efa hita eo. Sa aloha ranada de tsy nakasitraka ny saranareo Sara mihitsy. Fa ahoana ranabavy? Tsy hita vehivavy be fandeferinao ohatra ny Sara intsony ianao. Marina ane zany. Mba eritrereto ane zay vehivavy hitaizan'io zanako io reny kely. Ary tadio fa raha niala tamin'ny malemy fanahy ianao de hiditra ho amin'ny mahery fanahy am'izay. Tonga de amin'ny malemy nohy teo. Ay zany ianao zany iza koa moa milaza amin'ny Sara fa malemy fanahy fa manao mpamosavy amin'ny alina. Fanaratsiana ny Sara ve moa tsy vitany eny rehefa lasa izy. Ka zay vaovaonao fotsiny lazaina fa aza be sermonina eo zay zao filaminana ny tadiavinay de zay ho vadiny Victor. Ay neny mihitsy zany ny akavady ho an'ny Victor. Alô za mihitsy ny tonga de anolotra ny vadiny fa raha izy tsy mahay misafidy fa manakorontana fotsiny zay alainy eo. Marina ane zany. Tsy de misy vaovaoriny eny fa mba mamangivangy a. Ay ary izy dada ngamo iny tsy marary foana ambony fandrinao efa 3 volana zay. Loloha mba hitsidika ny dady. Manahoana fahasalamana ry dada? Maly tsy miova anaka. Maly tsy miova mihitsy ka 5 volana zay. Akamonany be debe. Ora matotia mandiavanao no manjoa anahy. Sanatria any amin'ny tany tsy maniry vary zany rabeza. Marina ane zany. Noheverinao fa fidiny amiko ve zao marary zao. Satroko mba hitsangana tahaka anareo zao.
eniko daholo ny resaka rehetra miankina amin'ny sarana de hoe tsy resanao amiko atotrano ato ary tia mba hiteny ah sainge ny haiko hiteny efa kely de kely ka rehefa kely de kely de matoriza fotsiny misotro rano bebe ozy ny dokotera andoaka teny efitra tiriny fa inona ny resana amin'olona ao raha matotia zanako ane io na zanakao aza le enao mifierinaina amin'ny teny ohatrany tsy teny mihitsy ny mahakamiko aloha zay andinika an'ity fiainana Kristy mino kosa angamba ry Sara fa efa ampinyeritreretiny ny alina tontolo iny marina tokoa izany ry mihitsy de tsy menatra korvenao zany amin'ny Victor hoe izany no hofatinao efa tsy timinenao ary efa nariny efa antsoponiko teny amin'ny fanaripako anao ry Sara ka ataoko fa tsy hanometsiny ahy izy asa sakasakao ihany fa ny amiko ry mihitsy aloha de tsy mampaninina akory no tianao satria marina tokoa fa iza moa tsy nalala amin'ny fahoriako ireo olona teto amin'ny tanàna zay nifakahazo tamin'ny Victor sy tamiko saingy tsy nisy nafoy ny ala tao am-posy raha tsy ianao ka raha ny famonjenao ary mihitsy no andehan'lorako fitiavana de tsy maninona fa fonina ny tianao marina zany tena mariny fa nytenenako anao fotsiny diso ry mihitsy aoka ho fity lamba na koa gasiny atsika ka aina mifetra fa tsy atao fity lamba na koa sinoa ka tsy maty akory de fa miongotra matokisy ianao ry Sara vonina ny tianao ho lamba na koa gasy natolotra nareo teo tantara mitoy mitondra ny lohateny hoe tsy napoizina asa soratra Alain Godin ireo namelona ny tantara Sara Ivo Victor Midza ary Rapesavany nana totosa Fafa fanile fianaranao fandroko elingely takasary ampanenina